ahoana marina mbola iaina tony tamin'ny tondasa ihany ve ny vahoaka raha somary atao jeritodika kely ny zavanisy tamin'ny taona lasa iny dia ataona nisehoana korontana sy krizy maro lafy ho an'ny vahoaka malagasy isan'izany ny fisehoan'ny korontana vokatry ny fitokonana nataon'ireo mpiasa sy ny mpampianatra ny mpianatra ary ny maro hafa teo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fahirano ary ny fahijiro avy amin'ny fanjakana nahazo andra-malagasy avy amin'ny fanjakana satria ry zareo zao no mitondra noho izany izy ireo no tompona andraikitra amin'izay miseho eny fa ny hatramin'ny hanina tsy misy arapaky ny malagasy aza noho ny tsy fahaiza mitantana no antony reny toy ny famoronana asa ho an'ny tanora ny anoanana no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana sy ny korontana maro lafy io anoanam-bahoaka io mihitsy anefa no diny ilay mpitondra mam-bahoaka tsy hita kanefa matahotra fitokonana rano tsy misy jiro anaty fahatapahana lava fandriam-pahalemana tsy misy ny asa tsy misy ny karama sy ny vatsim-pianarana tsy azo raha tsy efa mitokony araina fandrahonana zany rehetra zany izany dia isantonany amin'ireo zavaniseho tamin'iny taona lasa iny hoy indrindra mantsy ny filoha Marikaravalomanana hoe vo tsy ely ihany koa dia nisy ny sakatsakana tsy fampiasana hery natao tamin'ireo vahoaka tao Toliara tsy azo tsikaikeny intsony zany manaraka mangataka ny herin'Andriamanitra tsika izay tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anampy atsika hijoroantsika ary indrindra mba tsy hatanteraka izay fikasana ratsy entina anodinana ny fijoroantsika tsy voaja mihitsy ny zon'olombelona ny zo fototra maha-olo-pirenena betsaka ireo sakatsakana natao tamin'ireo mpanohitra sy ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra tamin'ny toniany tsy afaka nanao tatitra ireo solombavam-bahoaka teto Antananarivo fa dia mpitandro filaminana amin'ny rongo fihedina no setriny zany no nalefa nanakana azy ireo nisy ihany koa ireo olona zay nogadraina no ny hevitra tsy mitovy ary noho ny fandraisana tendrony ny hevitry ny sasany ny fikasan'ny sasany misy dia misy zany a reo cadre politique eto amintsika fitsarana miaromarona ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy fe ny fitsarana misy amin'izao fotoana zao sa fitsarana miaro tombontsoan'olo mihitsy fotsiny mila fitsarana marina isika marina mihitsy izay voalazan'izay betsaka ireo nahiditra amponja noho ny fanehoan-kevitra manohitra ny fanjakana fotsiny tamin'ny taona iny betsaka nefa ireo nanao kolikoly avolenta izay ekipa ny fitondrana izao no miriary eny anivo ny fiarahamonina eny eny fa nafanadiadiana aza tsy natao azy ireo akory isan'izany ny raharaha SMMC ny raharaha écran plat ny raharaha bonbon sosette ny volamena 370 kilao izay tsy fantatra mazava hatramin'izao ilay 770 kilao tratra tatsikomoro mo dia tsy andrenesam-peo hatramin'izao ilay mpitondra inona no antony sa iny ve ilay nolazaina fa ny arena eto amintsika ihany no entina ampandrosona ny firenena ka io ilay fampanantenenana ho fampindramam-bola any Komoro tsetsatseza tsarotra iny fa ny tiana olazaina dia ny hoe petsaka no zavatra tsy mazava eto kanefa dia minimangina sy tsy manao fanadiadiana ny mpitondra noho ny antony tsy mazava dia hoy ny filoha Marikaravalomanana hoe natrefa nilaza aho avy ambalaka tondray fa vonina aho ary ianao izay rehetra azoko atao a anarina ity firenena malala antsika ty satria dia tena mijaly loatra fa diranovana malagasy maro eto Madagasikara hoy ihany nareo hoe amafisiko hatrany fa izany fahavononako zany a dia mitaky atsika ho sa hijoro ilazany marina ary hiasa miaraka satria miasa miaraka no fahombiazana ny zava-dehibe aloha dia misy ray aman-dreny samijoro anavitra ity firenena ity milaza mantsy ny fanjakana fa betsaka ireo tetikasa mandeha indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fototra-fitrasa dia mipetraka ny fanontaniana hoe mahavoky vahoaka ve
ireny fotodrafitrasa ireny. Tsy fititehanan-kehana fahatany ilay fotodrafitrasa izany, fa ny tena lahara-pahamehan'ny vahoaka izao dia ny sosialy, ny rano fisotro madio, ny jiro mandeha ara-dalàna, mba anaovana famelomantena sy asa mba hazahoana vola, ikarakarana ny ankohonana, ary indrindraindrindra ny fandriam-pahalemana. Dia hoy ny Filomary Karavalomanana hoe: tsapako ary hitako ny fahorinana amenjady ny voaka malagasy ankehitriny. Tsy misy ny rano, tsy misy ny jiro, ny sakafo zara raha misy, ary ireo tanora ireo mbola afaka miasa tsy misy asa, manjaka sy manara-po reo tsy maty manota mietreketraka maro samihafa. Dia tsy sa hijoro ve tsika filaza fa tsy izy zany. Tsy ny any atsimo ihany no ataontsika hoe vonin-kere, fa ny vahoaka maro eto Madagasikara manerana ny nosy no tratrany zany tsy fampitsakafo zany, maizina dia maizina mihitsy a ny lalako omban'ny firenetsika. Tsy misy zavatra azo atenaina, rezao no mitoy. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Tsy ny any atsimo irery intsony izao no tratry ny kerie, fa ny vahoaka iray manontolo mihitsy. Ny eo akaiky ny fitondrana mandray karama avy amin'ny vahoaka angamba sisa no mbola mahatsiaro fa milamina ny fiainany. Amin'ireo santionany olana izay notanisaina ireo dia fitotram-bola sy fanatanterahana ilay teriferika no lahara-pahamehana amin'ny fitondrana. Raha toa moa izany ka tonga tokoa ilay teleferika, ho atao aiza izany ireo fiara izay mameno tanàna ireo? Sa ho fanana ve ny bus classe satria amboteiazy mantsy no resaketo? Ina no idiran'ny teleferika sy ireo fiara mameno tanàna miteraka amboteiazy? Ajanontsika eo no momba izany satria ry zareo aloha izao no mitondra, ary efa mitady irika mafy ametrahana manda efatra araky nolazaina tamin'ny kabary. Efa azy raha teo ny genisy ny HCC izay isan'ny mpikirakira ny fifidianana, ka tsy misy irarahiny izay fa horim-bahoakany. Mananontanina ihany koa ity ny filazana fa ikitika lalam-pandrenana ihany. Fa angamo tsy hoe ny fampandrosoana tsy hita tamin'ireo mpitondra ny fandimby tao anatin'ny 80 taona dia ho vitaina ao anatin'ny 5 taona indray. Mba matotre, firenena ane no tantanareo fa tsy tokantranareo fotsiny akory. Aiza izao izy izay nilokaloka mafy fa tsy hanao politika intsony, raha tsy vita sy nanomboka tamin'ny taona 124 iny ilay RN13. Asakaisaka izay mbola ino aloha e, fa nitazana dia efatra any amin'ny fanonganam-panjakana nisy teto ny taona 2024, ary efa manarana ka mandraka androany io fitabahoaka sy ny laingalainga ataony mpitondra io. Dia hoy ny Filomary Karavalomanana hoe: zao no afatra ataoko amin'ny vahoaka malagasy. Olona manana vina na vision sy vahaolana ary manana paikady fanaraka tsara amin'izay ilain'ny vahoaka na ny lahara-pahamehana, satria vahoaka izay veritsika fa tena latsaka ao an-kady lalina. Ny zany tsy maintsy hojerevana izay fomba amijena azy aloha, amezana azy sakafo, iarovana ny ainy, zay vao mampiakatra azy ireo isika hiasa hiaraka amintsika ary volona ijoro amintsika mba hampandrosoana ny firenena. Ka noho izany tsy maintsy manana paikady mahafantatra tsara nitondrana ny firenena ivoakan'izao antsana mangitsingitsika izao tsika. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Mila olona tena matotra sy manana drafitra matipaika ho fampandrosoany Madagasikara sy ny vahoaka malagasy amin'izao. Inona moa no anarana tetikasa tsy nipotra teto hatramin'izay nandraisan'ny filoham-pirenena io fahefana? IEM dia tsy tanteraka dia nivadika PM, dia avy eo nipotra indray ny hoe PGE ihany aloha, dia avy eo plan Marshall indray. Dia mipetraka ny fanontaniana amin'ny vahoaka hoe inona tamin'ireo no efa nipaka sy nisy fiantraikany tany anatin'ny volan'ny vahoaka sy ny volan'iditra maharitra ho an'ny isa-tokantrano. Atreto moa aloha dia tsy mbola misy mivany olan'ny delestasy ny fahatapahan-drano sy ny vidim-piainan'io, fa miaritreto ny malagasy izay valala voatango tanteraka. Dia hoy ny Filomary Karavalomanana hoe: ako ary isika
sa hijoro amin'ity taona 2020 ity aoko arysika sa aneo marina ny tena finoana marina ny Jesosy Kristy tompontsika mba hanampiery atsika izy ary ny asa fanahy masina mahery anie hanampy atsika mba hahafahantsika manatanteraka zany fikasana tsara izany sa iny joro anarina izao firenena izao latsaka kady ny firenentsika mijaly fadiran'ovana ny akamaroany mivaoka malagasy petsaka reo fampalina ny tenana nefa tsy havonjy azy zany. Marina mihitsy izay voalazana izay ny tiana olazaina dia izao fotoana fifoazana izao taona 2024 izao ry vahoaka malagasy namana fa tsy fotoana ny finoana tahaka ilay mpaminany Joana izay nampanonofisana vahoaka fotsiny teto tamin'iny valanaretina iny ary olazaina fa isika no hanavitra izao tontolo izao. Aiza izany ankehitriny soa fa mbola misy olona samijoro anarina ity firenena ity, olona sasy volony ary manana traikefa amina fitantanany, tsy olona mpampiaino angano vahoaka fa malala tsara ny tena fototra ny vahoaka malagasy, indrindra fa ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana, ny fandraharana ary ny sehatra maro samihafa. Matoa misy foana ny raha-matahora sy ny tsakatsakana atao aminy ary antsonjay aseho ny mpitondra tsy mahavita ninninona sy miseho ambony lalàna kanefa feno kolikoly ity aminy dia ao ny antony fa isika vahoaka no mila mifo amin'ny torimasony. Iza moa no faritra misy antsika no efa nandray ny karamany filoham-pirenena io hatramin'ny taona 2024 iny. Isan'ny fampanantenana nataony mantsy izany ny hoe tsy handray karama mahafiloham-pirenena azy izy rehefa lany hitantana any Madagasikara. Eno ary malagasy fa ahoana mariny. Ahoana mariny